raha mbola misy mafina zany dia ataovy ihany. Alleluia. Zao manolotra ny araba ho anareo rehetra izay fa tonga eto moa zany ny tenanay mpanompon'Andriamanitra amin'ity andro atoandro ity, izay fotoam-pivavahana fa niefany izay ho tanterantsika ato amin'ity tranon'Andriamanitra RHEFI Androndrakely ity. Miaraba anareo zahay ary avy hatrany amin'izao andro androany zao, tonononay amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka aminareo daholo ireo tsodrano izay efa nentinay ho anareo tamin'ity taona ity. Ho tanteraka ihany koa izay efa nolazaina taminareo hoe andray fahasoavana amin'ny karazany ianareo. Ho tanteraka amin'izay manao amen mafy be. Alleluia. Dia amin'izao fotoana izao ary andeontsika hitsangana eo amin'ny toerana misy antsika dia hivavaka hisaotra an'Andriamanitra ametraka an'izao fotoam-pivavahana izao mba tena hoe ho tsapantsika ny herin'ny fitahin'Andriamanitra eto, ilay herin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ilay fahasoavana be am-pomban'Andriamanitra atsika. Raha mivavaka amin'ny fonao moa ianao dia tena ho ataon'Andriamanitra zany. Tsika olona mino fa Andriamanitra mihaino vavaka sady mamaly vavaka. Atsaka ny tananao ray dia andeontsika hivavaka azy. Samy mivavaka izy. Ranay izay any an-danitra misaotra anao zahay ny amin'ity fotoana androany ity. Izay fotoana ahafahanay manompo anao sy manome voninahitra anao tokoa. Tonga eto izay ho amin'izany ny fiainanay. Ko ankehitriny tsofony rano mba tena hoe avita fanompona mahafapo anao izay fiangonana tonga eto androany. Sy izay rehetra manaraka izao fotoam-pivavahana izao any amin'ny tokantrano misy anay tsiraray avy an'izany. Matokony herinao aho Andriamanitra, matokony ilay tananao mahery mitsotra sy manao fahagaganao. Misaotra ry Andriamanitra eo amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana vavaka. Misaotra Tompo. Amen. Alleluia. Dia horaintsika amin'ny hafantanana ny mpitarika fiderana dia manentana hoe tena manompo an'Andriamanitra anao hoe tena manompo amin'ny fonao manontolo mba tonga an'Andriamanitra hiay anao sy hitsinjo anao amin'ity androany ity, indrindrindrindra amin'izao taona dia avintsika izao. Raisika amin'ny hafantanana ny mpitarika azy. Alleluia. Alleluia. Dia ampanajana feo indray no anoloranay ny arahaba ho antsika izay manatrika eto sy ho anao izay natokantrano any amin'ity tolakandro ity, manona ny fahasoavan'Andriamanitra, manona ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy na izay manatrika eto na any atokantrano. Androany dia amin'ny anaran'i Jesosy ny itenenako hoe ity fotoam-bavaka ity ny fotoam-bavaka ametraka tantara tsara indrindra eo amin'ny fiainanao, ametraka souvenir tsara indrindra eo amin'ny fiainanao. Ka raha tao anatin'ny faketrana sy fakiviana anao tonga eto androany dia ahery indray ianao. Alleluia. Raha ao anatin'ny aretina ianao dia tsapa fanasitranana. Raha ao anatin'ny olana mamay ianao amin'ity andro androany ity, amin'ny fivorian'ity androany, dia tsapa vahaolana mienzinezina vetin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny ankoranao. Tena marina dia izao hoe tsy ala maino ianao androany, fa ny anjaranao dia manompo an'Andriamanitra tanteraka ny fonao amin'ny sainao. Raha tonga eto ianao tsy ho an'olona, tsy ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, fa ho an'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra nahatongavanao eto. Ny zanak'Andriamanitra dia natao hiderana azy, sady izany natao hame voninahitra anazy satria ny fiderana dia manana lanja lehibe eo amin'ny fampotsika an'Andriamanitra ary mitondra zava-tsoa amin'ny fampotsika an'Andriamanitra ny fiderana. Ka androany ianao dia manasa anao amin'ny anaran'i Jesosy aho, andaontsika hideran'Andriamanitra, andaontsika me voninahitra anazy, fa ao anatin'ny fiderana izay ataonao dia hito anao fa hikasika anao Andriamanitra ary tsy fivana feno ny fiainanao. Hideran'Andriamanitra avetsany ary tsika tompoko. Bavaka
mesatsika voninahitra an'Andriamanitra izany. Arahorakoraka fifaliana etsika anadratan'Andriamanitra etsika mezana voninahitra anazy. Mila midera an'Andriamanitra tsika satsy zany e. Ny fiainatsika kristiana dia efa natao fiderana mihitsy. Ary natao famezam-boninahitra an'Andriamanitra satria ny fideranany reny asan'Andriamanitra ny fitoriana filazantsara reny, ny toroteny, ny zavatra rehetra misahatra avokoa fa ny fiderana mbola asa miandratsika any an-danitra any. Asa tsy manapataperana ny fiderana. Ary ny fiderana netiny teo am-bebolina andresiny manda, nandravany manda noho izany androany. Andravany manda eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Raha tena miderana azy amin'ny fonao rehetra ianao. Ny fiderana azy asanatra ao an'Andriamanitra androany satria izy ilay mpanjaka
izy le mpamonjy zay omenao ny fideranao tamin'ity toerana ity dia anova ny tantaram-piainanao ary tsodrano zay nitsofo ny mpanompon'Andriamanitra ranao tamin'ity taona ity hotanteraka eo amin'ny fiainanao manomandroana raha ideran'Andriamanitra ny fonao rehetra ianao sy amin'ny sainao rehetra anao ka mandray sainao anjara mba tsy ho diso anjara eo tamin'ity toerana ity mbola hitoy ideran'Andriamanitra hatranintsika tompoko. Don't
Alleluia. Sao tsika dia andao iantso fihaonana amin'Andriamanitra. Ao anatin'ny ty dia hikasika anao ny tompo. Andao tsika hiandrandra, andao tsika hanantena an'Andriamanitra, angataka fihaonana amin'Andriamanitra. Hiandrandra ny kasika Andriamanitra ao anatin'ny ty. Hidina aminao ny herin'Andriamanitra ao anatin'ny ty. Iseho aminao ny voninahiny, ho tafapakany aminazy ny antsonao androany. Alleluia. Dina eto ianao Jesosy eo.
Alleluia. Laotsika mbola te tanana mafy famezatsika voninahitra n'Andriamanitra. Ny voninahitra dia ho an'ny tompo reriany samy mahazo ny toerany tompoka. Dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako ary manamafy ny fiarabana izay natao ny mpanompon'Andriamanitra ho antsika rehetra izay atao anatin'ny tefitrano ity, ary ho anao ihany koa izay manaraka izao fandaharana izao amin'ny alalan'ny page Facebook. Dia faly miarabantsika ho iaho amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sahady. Ary mirary ihany koa ty farantaona ty anie dia ho farantaona mpitahinao anao, ho farantaona ho fombiazanao anao, ary matoky ahafahan'ny tompo hampiditra anao sahady amin'ny taona 2024 ary taona izay hitahin'Andriamanitra anao ihany koa itaona io, taona nasoavan'Andriamanitra anao, taona hitondran'Andriamanitra anao amin'ny voninahitra ary ho amin'ny fahagagana izany. Eny ry havana amin'izao fotoana izao dia hivavaka indray isika. Amen. Ataovy amponao mihitsy hoe tsy mety le fiainana tsy mivavaka. Amen. Amen. Ianao zao dia olona miaina amin'ny fiaina mivavaka isan'andro. Eritrereto foana ho aho hoe tsy misy trondro velona ny velan'ny rano. Tsy misy kristianina ihany koa zany afaka miaina tsy misy vavaka. Noho izany indrindra anamafy indray tsika androany ny fitiavantsika an'Andriamanitra, ny fiorenantsika ao aminy ary ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny tompo dia efa nampianatra anak'le ambarany amin'ny Jaona 5:10 dia milaza izy, raha misaraka amintsika moa mahay manao zavatra hafa ve tsika? Tsy misy zavatra vitatsika rehefa tsy miaraka amin'Andriamanitra isika. Isika zao dia sampana anankiray izay miraikitra mikambana miaraka amin'i Jesosy. Engane ka ny fototra iorenanao le tena voaloboka tsara indrindra dia Jesosy zany. Engane ka hita ao anatinao mandrakariva ny vokatra tsara indrindra avy amin'Andriamanitra, avy amin'ilay fototra iorenanao dia Jesosy zany. Anamafy fahaloran-tenantsika isika. Ny farana ny taona ho iaho dia amafiso indray fa tsy ala amin'ny tompo ianao mandrakizay. Androso an'Andriamanitra trany isika fa tsy miemotra, ary ny tompo efa nilaza fa tsika tsy namazay fa mandroso foana tsika, ho famonjentsika ny fanahy ary ho famonjena ny manodidina antsika ihany koa, dia ny fandrosoantsika ny antoka anankiray ngezabe ho amin'izany. Dia hivavaka tsika amin'izao fotoana izao ataovy tena tsampanao mihitsy hoe mihaino anao Andriamanitra. Raha vao mangataka zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra isika dia mihaino antsika Andriamanitra. Mino fa tsisy angataka zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra eto, fa le araka ny sitrapony no angatahanao androany dia ho ataon'Andriamanitra aminao le zavatra nangatanao amin'ity androany ity. Anisan'ny angatantsika voalohany indrindra amin'Andriamanitra dia ny ahafahantsika mbola mifanantona, mifandray bebe koa amin'ny hatrany, ary ny ahafahantsika manolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra hatramin'ny farany izany. Andao hivavaka isika, atoloro ny tenanao ho an'Andriamanitra. Raha misy zavatra tokony hifonana na hibebahana, mamangy anao amin'izany ny fanamasina fa eto izy manaova fifonana. Aoka tsy hanana fiainana na fotofisainana miavonavona ianao, aoka tsy avonavona amin'ny fanamasina mihitsy ianao raha mamangy anao izy dia mivavaha ianao amin'izany mba voninahitra ny tompo hivavaka avetrany isika. Andriamanitra rainay tsara. Lehibe tokoa ny fahasoavanao sy ny fahatsaranao aminay, ary tsy mitsahatra maneho fahatsarana, fambiazana, falebiazana eo amin'ny fiainana isan'andro ianao. Ankehitriny Andriamanitra raha tonga izao fotoana izao izay ahafahanay miray saina, miray fo, miray fanahy hito anaty ianao mivavaka, manatanteraka ny teninao indray izay mazoto ianao manolotra ny tenanareo te. Androany indray tompo, so fanavozana, fanolorantena ataony fiangonana izao, ataonay fiangonana izao, mihaino anay mandrakariva tokoa ianao tokoa ilay tsy mitsahatra mihaino anay hatrany, mihaino ny fitarainanay, mihaino ny fifonanay, mihaino ny fibebanay, ary izay koa dia tsy tsahatra hivavaka ao anaty ianao, angataka aminao
atonga anay anana toem-panaharaka an'Andriamanitra, atonga an'izao fiangonana zao ho fiangonana masina mendrika mandeha araka ny sitraponao ka tsy vilivily fa naraka ny lalana efa nitondranao azy ny tsiraray avy, ny sambatan'olona ny anana toem-panaharaka an'Andriamanitra ny tsiraray avy dia hivelatra ao amin'ilay asa ny fampona zay efa niantsonao azy. Tompo raha tonga eto izay ianao nefa niantso anay, tsy misy mahay manantona ao ny tenao raha tsy efa nitao amin'ny raiko, matoa zay tonga eto ianao nefa nitaona anay, ary ianao rehefa nanantona anao ny olona dia ho ianao tsy misy lavinao zany dia androany ihany koa Tompo ny fifonana zay atolotra zao fiangonana zao ho entiny zao fiangonana zao eo anatrehanao dia androany Jesosy dia miaino anay ianao, tonga anay indray ho amin'ny fihavanana aminao, ary nirina indrindra Jesosy ny atonga anay ho vita fihavanana aminao hatrany hatrany, anana fifandraisana tsara kokoa aminao hatrany, ary ny atonga anay hitoetra ao amin'ny teninao ka tonga an'izao fiangonana zao Jesosy ho any aminao mandrakariva, ny toe-pony ny toe-tsaina ho aminao mandrakariva, anovanay ianao Andriamanitra, manova an'izao fiangonana zao ianao Jesosy, mitondra anay amin'ny fahatsarana, ho amin'ny fahatsarana, ho amin'ny fahatsarana mandrakariva ianao, androany Jesosy mesa mahery ianao, mesa mahery ianao, mesa magaky ianao, ataovy tianao anatiny tsiraray avy mihitsy ny tena etaeta marina androsoanao, ny etaeta marina hisaraka amin'ity zao tontolo zao ty, hisaraka amin'ny faratsiana fa hiaraka aminao kosa lay Andriamanitra zay efa niantso azy, zay efa nifidy azy, ianao nefa nilaza fa ianao no nifidy anay, ianao nefa laza fa ianao nefa nifidy an'izao fiangonana zao dia ianao no mitahiry azy hatramin'ny farany, ary mitany vokatra ho vokatra ho amin'ny fahatsarana, ho voninahitra naranao zay rehetra ataony iseho ny fahalehibiazanao, mizany Andriamanitra fa matahiry ny fiangonana ianao, matahiry anay mandrakariva ianao, fa nitevoly androany fa na ratsy tondra fakapanahy dia foananay amin'ny anaran'i Jesosy zany, fa na fiamorana fiverenany dalana na fangatsiana favarim-barianana rehetra dia foananay amin'ny anaran'i Jesosy zany, tsy manan-kery amin'izao fiangonana zao ny favarim-barianana rehetra, ny fiamorana rehetra, fangatsiana rehetra, fa na fiamorana dia foananay tsy manan-kery, tsy manam-pahefaniasa miala aminay zany, miala amin'izao fiangonana zao zany, tsy manam-pahefana matra mipindro, ary tsy mahazo mampiverina azy ho amin'ny lalana zay efa nilozany, ho amin'ny lalana zay efa nilaviny, tsy mahazo mampiverina azy amin'izany tsony Satana foanana ailika amin'ny anaran'i Jesosy, fa zao fiangonana zao Jesosy tianao terizy izahay, amasino izahay, hitoetra ao amin'ny fiainam-pahamasina ho amin'ny fahatsaranao, misaotra Jesosy, halleloia, amen, halleloia. Raha nataonao tamin'ny fonao rehetra ny vavaka dia mino fanianao anao Andriamanitra, mino famiananao Andriamanitra, amaly vavaka anao indray izy, ianao ihany koa zay natokantrano manaraka zao fandarana zao raha ataonao amin'ny fonao rehetra zany dia miananao ihany koa Andriamanitra, amaly vavaka anao ny Tompo. Amin'izao fotoana zao dia andaontsika hivavaka ho an'ny firenena malagasy zay misy atsika, mino isika fa isika zao ilay nampilazaina ny teny nilazaina tamin'ny Abrahama hoe amin'ny alalanao ny hitahinany amen, dia ny vavaka ataonao dia isy fiatraikany zany ho tonga ho amin'ny fifohazam-panahy ty firenetsika ity, ho afahana amin'ireo karazana asana devoly zay mamatotra ny olona, mangeja ny olona amin'izao fotoana zao ngeriavana be dehibe ny zavatra tsy mitsangy, ary maro ny zavatra tsy azo eritreretina hoe vitan'ny olona sy ataon'ny olona, ary maro no miresaka hoe tena asan-demony zany ozy ny olona, ary tena mariny zany fa tsisy azo lavina, ary isika izao natson'Andriamanitra mba hijoro ao amin'ny banga, atonga azy ireny ho voakasika, ho vonjen'Andriamanitra, ho kasihan'Andriamanitra, raha teny hivavaka tsika dia mino isika fa miaino atsika Andriamanitra, dia misy olona tsy eritreretinao akory ho tonga ho amin'ny fanafahana, ho tonga ho amin'ny famonjena, eny ny eo manodidina anao azy dia ho ataon'Andriamanitra ihany koa zany, hivavaka ho an'izao firenena zao tsika, andao hivavaka isika. Andriamanitra ray ny an-tsandrindro tsy mitsatra izay ny mivavaka ho an'izao firenena izao, ary tsaronay fa manana andrary andraikitra adidy lehibe sy goavana ho amin'izany izahay fiangonana RHEFI Androndrakely, dia hivavaka ho an'ity firenena ity izay, na dia tolom-bavaka tsotra sady fohy aza no ataonay dia mino izay fa miaino anay ianao Andriamanitra,
ary matoky indrindra izay fa mindra fo amin'ny firenena ianao ndrisy tompo voafatra ao anatin'ny fiainam-pahotana ny akamaroan'ny malagasy ary dia miraparapa ao anaty aizina izy ireo tsy fantany tsy hoe mankaiza moa io lalana izorana io fa mitonga any amin'ny fiafarana ho amin'ny fampitehana sy amin'ny fahalevonana dia mangataka aminao atompo nindra fonao aoka no ampidinonao indreto izahay mivavaka eo anatrehanao mangataka famelana famindram-po tahaka an'ilay amposahinao ny masoandro ho amin'ny tsara fanasin-dratsy fanao ianao dia androany tompo amposay aminy ihany koa ny famirapiratany voninahitra ao fa mbola misy azo antenainy ho famonjenany amin'ny fanahiny dia ny fialany amin'ny ratsy mba ho tonga ao amin'ny fahatsarana sy ny fahazavanao izy mino Andriamanitra ho fainao ny amonjy ianao ny anafaka nyity firenenay ity ary maro zay rehetra monina sy miaina eto amin'ny firenenay no andray fanafahana andray fiovam-piainana hiala ao amin'ny maizina hifindra ao amin'ny fahazavana mahagaga izy ianao mahatateraka izany ary ianao manatateraka izany eo amin'ny fiainan'ny olona tompo tsy ny ankonanay ihany tsy ny manodidina anay ihany tsy mpiaramonina aminay ihany fa ireo rehetra izay miara-belona aminay zay rehetra miaina eto amin'ity firenenay ity dia mahatoky izay ary mino izay fenao ny amonjy sy anafaka ny firenenay misaotra indrindra raha eo apetraka eo am-palatananao zany vavaka rehetra ataonay izany izay nasandratray ho voninahitra naranao misaotra Jesosy amen halleloia azadino mihitsy ny vavaka ary za mampirisika anao hoe mivavaha foana tsy mitsahatra ho an'ny firenentsika mandray sanjara mavitrika amin'izany ianao fa mino amin'ny fanifandraisanao anjara isy akony io isy vokatra io tsy maintsy ho tonga ho amin'ny fahazavany zao firenentsika izao halleloia ho ny tompo hoe indro ny aizina manarina ny tany ary ny aizipito manarina ny firenena fa aminao io kosa aminao mihitsy ny anehoan'Andriamanitra ny posahany fahazavana mahagaga ary dia ho maro ny olona nantona anao angata-bavaka aminao angataka fanafahana ary ny tananao dia ho ampiasain'Andriamanitra amin'izany ny vavanao dia ho ampiasain'Andriamanitra amin'izany ho maro be ny olona andray fanasitranana amin'ny alalanao anjay fahasoavana amin'ny alalanao zao ny vanim-potoana tian'Andriamanitra anehoanan'izany dia mino fa tsy petrapetraka ianao anatin'izany fa tena anatateraka izany mba ho voninahitra ny tompontsika amen tonga fotoana fahatsika manatateraka ny fanatitra izay tsy fombafomba ihany koa zany halleloia tsy fombafomba ny afahantsika manao ny fanatitra ny ampafolo-karena tenin'Andriamanitra zany ho an'ny hafa dia hoe efa ty vola loatra ireo mpanompon'Andriamanitra ireo pastery ireo tsia fa hitahina ny fiainany izay mamafy zany ataony olona hoana ny jinjy eny amin'ny tambariny raha tsy namafy vary izy tamin'ity taon'ity ohatra ikena fa mbola tsy tena mirotsaka ny orana raha tsy mamafy eny tambary mihitsy ny olona tsy afaka hijinja dia hoy amatsy aminao androany hoe ao ambadiky ny famafazanao anie dia araka ny tenin'Andriamanitra hoe fatra tsara sady ahitsana no ataon'Andriamanitra ho tonga eo ampifonao amen vavakaritsika rehefa nomaninao zany fanatitra izany ary ny tompo raha teo moa efa nilaza hoe aza miseho foana hoy aza miseho foana hoy izy tsy mitondra fanatitra hitanao any Andriamanitra ho maniary izay efa nomaninao an'ny tompo hivavaka ao amin'izany isika ary ho atolotsika ao an'Andriamanitra izany fanatitra izany hivavaka isika Jesosy eo misaotra anao indrindra izay ny amin'ny fahafahanay mbola afaka manome vokatry ny fitahiana avy aminao daholo ny ahafahanay manome androany na ny ampafolo-karena na ny fanatitra na ny fanaty-boady zay entinay aterinay eto amin'ity toerana ity teninao zany ka ankatoavinay ary ekenay androany azy tompo dia ianao no mahita sy mahalala ny ao am-pon'ny olona manatateraka izany fanatitra izany Andriamanitra ianao nefa nilaza fa dia ho mpanan-karena amin'ny zavatra rehetra izy dia ho tanterahanao amin'izao fiangonan'izao anie zany ary ho kely tokoa izy ianao ny androany fa ho lehibe indrindra ny hafarany dia hamarinonao amin'ny tsiraray avy ihany koa zany teninao zany tompo ianao nefa nilaza fa hamely mafy ny valalam-pandany valalam-pandringana toy ny aretina fandaniany pona karazan-javatra tsy apozina mandandany ny fananany dia ianao no
manisy teny mafy izany ho ianao ka androany tompo dia atolotra eo am-pelatananao vola sy ny arena zay fanomaninay hoentinay eto amin'ity trano firaketanao ity mba ho voninahitry naranao rery ihany zany misaotra indrindra Jesosy amen dia mandroso isika zay mitondra ny amin'ny ampafolo-karena rehefa aveo dia tatazana ny fanatitra ao anatin'izany dia mbola idera ny tompo ihany ny mpidera zany Halleluja mety be da be no efa ny andrandra ny fahasimbanao ny andrandra ny faravanao fa Andriamanitra androany dia anangana anao Andriamanitra ny tompo-teny farany eo amin'ny fiainanao tsy ho resy zany ianao fa ianao dia hisandratra satsy zany ianao dia anehoan'Andriamanitra ny voninahiny mety efa nyteny mihitsy ianao dia anao mihitsy rehefa nyteny hoe tsisy tsony ny azo atao fa eo amin'ilay tsisy azo atao iny mihitsy eo Andriamanitra no anangana anao eo Andriamanitra no aneno voninahiny anao ary eo n'Andriamanitra no anandratra anao andao tsy hideran'Andriamanitra avy hatrany Talata namagi Tari namagi Tunganandu ni famundena nai Utstaka tilisan Fumbani avi Sote tulis o meti laza fawe Tisi tuni nyazata Tuni nyazata Fewa mini sentisi aswale La 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 Teni munganao Sana kambuni zava mis Staka tini sana Fiale piazani Sote tole so meti laza fawe Tisi tuni nyazata Tuni nyazata Fewa mini se tisi aswale La 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 la
Andreny afatra ny tompo isika minao fa vonina andray ny afatra ny tompo ianao androany. Amen. Amen. Dia izaho moa netanao amin'ny anaran'i Jesosy hoe marina fa fotoana mbola misy fanatehibe moa mbola tsy vita. Ay, andraso aloha ary. Marina fa amin'ny vanim-potoana tahaka izao a fotoana tena mampateha-tory rehefa anomboka eo amin'ny 12 mahery eo. Fa tiako milaza aminao hoe tsy misy olona mihinana ka matory afa-tsy ny zaza ihany. Dia ho tahiny tompony ianao satria mbola tsy vita zany fanatehibe a dia anatanteraka an'izay tsika voninahitry ny tompo. Tsika hitsangana iteran'Andriamanitra, tsika hitsangana amin'ny voninahitra azy. Pataka bebunaita, irati paterana tilu antara sakona. Yesus Kristi pataka bui pataka, amini marane sauterana, mantuni aribe bulu kerapona. Dia kurece lupunaita, dia sikupete lupunerana, amini marane sauterana, mantuni aribe bulu kerapona. Dia kurece lupunaita. Yesus Kristi pasaka bebunaita, irati paterana tilu antara sakona. Yesus Kristi pasaka buni pasaka, amini marane sauterana, amini aribe bulu kerapona. Dia kurece lupunaita, dia sikupete lupunerana, amini marane sauterana, amini aribe bulu kerapona. Dia kurece lupunaita, dia sikupete lupunerana. Ewa, belau tu. Asa ni dia nama N'Andriamanitra fa ikaina anao zany. Belau tu androany. Zany tsay. Terau, yubiu, patara tubutika. Andriamanitra. Samy mahazo ny toerany ary tompoko. Mino ve efa niomana ny FOTOAM-BAVAKA andray ny tenin'Andriamanitra androany. Ary asaiko mihitsy ianao mba tena hifantoka eto amin'ity toerany ity mba ho adinonao ny any ivelany rehetra. Mba hafanao tena mandray tsara ny tenin'Andriamanitra ary na ianao izay ny atokantrano ihany koa aza dia alamino no manodidina anao rehetra mba hafanao mandray tsara ilay tenin'Andriamanitra na ilay afatra ny tompo izay ambara aminao androany zany. Hivavaka isika satria an'ny tompo ny teny. Dia hivavaka isika ary ianao ihany koa mba tena ho voaomanao amin'izay tenin'Andriamanitra izay amin'ity androany ity. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, lehibe ny fitiavanao anay ary
tsy mitsarotra ny midery anao zay sy mankasitraka anao raha mbola afaka indray mbola andreny teninao tompo ao ny mbola menao sofina afaka miaino zay ary menao saina afaka andinika ihany koa ary menao vava afaka miteny ankehitriny zany rehetrarehetra zany miara-miasa ahafahanay mandre ahafahanay miaino ahafahanay ihany koa mamaky indrindrindrindra ny amin'ny teninao dia misaotra anao zay ny amin'izay rehetra efa nitahinao anay ny amin'izany rehetra zany ankehitriny ary tompo dia mino aho fa hiaseto ianao hiteraka vokatra ny teninao hitombo finoana ny fiangonana ary dia isy fanasitranana isy famonjeny isy fahatsarana eo amin'ny fiainany fa ny devoly sy ny asa maizana fa namanelingelona ny tenin'Andriamanitra mitondra torimaso mitondra tsy fihafatohana fanelingelenana maro isan-karazany faranana sy foanana amin'ny anaran'i Jesosy ravahana amin'ny anaran'i Jesosy zany rehetrarehetra zany tsy manan-kery asa eto amin'ity toerana ity fa ianao ny fiasa eto Andriamanitra ianao ny asa fanamasina misaotra indrindra fanamasina halleloja amen dia soratsika ny tompo zay amaky ten'Andriamanitra avy hatrany isika raha tena haitsika ny manaja an'Andriamanitra sy misaotra an'Andriamanitra dia hiteraka vokatra ngeza be amin'ny fiainantsika zany hiteraka fahasoavana ngeza be amin'ny fiainantsika zany ary nitoroteny farany teto aho dia efa napiditra taminao sady hoe mila manao fanatim-pisaorana ho an'i Jehova isika ho fankasitrahantsika an'Andriamanitra dia ao anatin'izay ihany koa ny angalantsika izay fampianarana izay amaky ny boky nosoratany Malakia isika Malakia toko voalohany be dehibe moa samy manana fomba famakiny azy hoe Malakia sy fomba famakinao azy tsy manina fa vakitsika izay ao amin'ny toko voalohany ny andininy fahaenina toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy toko voalohany andininy fahaenina ny zanaka manaja ny rainy ary ny mpanompo ny tompo koa raha ray aho izy aiza ary zay ajako ary raha tompo aho aiza zay tahotra ho Jehova tompony maro aminareo hatro ihany vakitsika ny zanaka tokoa dia takian'Andriamanitra amin'ny alalan'izao afatra teneny izao anajany rainy ary raha eto amin'izao tontolo izao no resantsika dia misy karazana fifanajana maro eto amin'ity zao tontolo izao ty maro iaho ohatra fotsiny zao hoe raha iresakitsika raha mahititsika ny ampandehanana eny andalana eny dia rehefa ohatra hoe mandalo ny filoham-pirenena dia iny zavatra mitranga janona avokoa ny fiara rehetrarehetra marika mifanajana zany dia mandefa azy ny fiara zay mijanona rehetra tako zany ihany koa na amin'ny prime ministre aza ny mandalo dia misy an'ireny fiara zay misava lalana mitarika azy amin'ny lalana tokony alehany reny dia janona avokoa ny fiara rehetra zay le mariky ny fifanajana mariky ny fanajana amin'ilay olona zay eo ambony zay mitarika na mitondra tsarofy fa Andriamanitra no mitarika sy mitondra an'izao fiangonana izao ary mitarika sy mitondra anao ihany koa ianao io zao ohatra raha miasa ianao dia tsy maintsy manaja ny lehibe zay mifehanao ianao marina ve zany sa tsy marina tsy afaka ny amingavinga azy mihitsy ianao na anao tsinitsinina azy fa rehefa mametraka izy amin'izao oro izao tsika miditra dia tsy maintsy amin'izay ianao miditra amin'izao tsika mirava dia manina ihany koa tsy maintsy amin'izay ianao vao miala ao amin'ilay toeram-piasanao any amin'ny toeram-pianarana ohatra dia mila mipetraka ihany koa izay fifanajana izay ny mpampianatra ohatra dia tsy maintsy ajain'ny inona mpianatra ary na dia tsy miteny akory aza mpampianatra mitsangana fa miditra dia inona ny ataon'ny mpianatra rehetrarehetra vao miditra mpampianatra tsangana izy ry havana malalo androany ny tompo eto ny zanaka manaja ny ray ho anao izay zanaka rehetra manana ray aman-dreny zava-dehibe ny fanananao an'io ray aman-dreninao io
mahaiza manaja azy, aza manotsy fotsy azy akory ianao, aza milasa amin'ny zavatra hafahafa akory ianao fa mahaiza manaja azy ianao. Ry havanao be dia be nge ny olona amin'izao vanim-potoana izao tsy hainy akory na dia manaja ny rainy na ny reniny izay niteraka azy, ireo izay nanabe azy, ireo izay nikarakara azy, ireo izay natonga azy lehibe sy tonga ao amin'ilay fianarana ary tonga ao amin'ilay tena amin'ny ambony indrindra angamba azy ny azoko ilazana azy. Lasa ataony tsinitsinina ilay ray aman-dreniny. Ninina mety fijerin'ny olona n'io ray aman-dreninao io, ray aman-dreninao foana io. Ninina mety filazan'ny olona azy, io foana ny reninao dia io foana ny rainao. Io no natongavanao teto amin'ity zao tontolo izao ty. Mila mahay manaja tsika. Amen. Amen. Ary mila mahay misaotra azy mandrakariva ihany koa isika. Tsy tokony monomonina akory ianao hoe ny mama koa dia io foana ny loka atao mama. Mety tsy manana izy fa io ny fitakatry ny voly am-pelantanany, dia mila mahay misaotra azy ianao. Mila mahay manaja azy ianao. Ry havana, taonantsika amin'ny anaran'ny zao tenin'Andriamanitra zao, ny tompo mba tonga antsika tena ay anaja, ary indrindra ay anaja an'Andriamanitra. Amen. Amen. Ny tsy fahaizan'ny olona manaja an'Andriamanitra dia miteraka lesoka na faty antoka ngeza be eo amin'ny sehatry ny fampony an'Andriamanitra ary manataraiky ny fahasoavana na ny fitahina na ny fandresena na ny valim-bavaka tokony ho raisiny izany. Ohatra nge zao ambariko aminao ohatra, tsika zao ohatra hoe miditra amin'ny 12 eto izany, ianareo mpiditra amin'ny 12 rehetra, tokony hanaja an'izay lery izay ianao hoe amin'ny 12 nge amiditra, tsy tokony ho tara mihitsy ianao. Ianao ve ohatra andeha raisiko fotsiny raha miasa any amin'ireny orinasa zone France ireny ianao, amin'ny fitsifefany ianareo no miditra ohatra, ianao no miditra ohatra, dia ianao ve eritreritra fa valalatsaka fefa ianao dia izay vao hiditra dia ho tafiditra ao ianao amin'izany. Ekena fa tsy misy miambina tokoa angamba ny varavaram-piangonana ka tsisy afaka ny manakana antsika hoe tsy mahazo miditra antsony ianao fa tara. Tiako milaza aminao fa ny fahaizanao manaja an'Andriamanitra amin'ny kely indrindra manomboka amin'ny kely indrindra dia miteraka vokatra, fahasoavana, fandresena, fitahina eo amin'ny fiainanao izany. Andao apetraka tsika amin'ny toerana tokony hisy azy amin'izay Andriamanitra. Halleluja. Ary raha any amin'ny toeram-piasanao ihany koa ianao tsy afaka mihitsy hoe za mbola misy zavatra kely andeha hovonjeko, tsy maintsy andeha hiala aloha ako. Raha mbola eo lehibe anao tsy afaka hiala alohan'izany mihitsy ianao. Maro izany sa tsy marina? Raha vao mibata ny poketranao iny fotsiny eo anao ka hivoaka dia fanontany izy, hoaiza sady iny azafady mbola tsy lera firavantsika izao fa mahavariana rehefa ato amin'ny fiangonana indraindray rehefa manomboka ao anatin'ny vavaka fanafahana na vavaka ao amin'ny osotry ny fanamasina ohatra dia mitsaitsaika ny sasany miaraka amin'ny poketrany lasa mivoaka tsy fantatra hoe maninona. Ry havana malalo zao vanim-potoana zao mila petraka ao amin'ny toerana tokony hisy azy Andriamanitra. Amen. Amen. Ny zanaka ozy manaja ny ary ny mpanompo rehetra dia manaja ny tompony. Dia hoy ny tompo, hoy Andriamanitra, raha ray ary zany aiza zay ary raha tompo na tiany olona anankiray na tsy tiany olona anankiray rehefa miasa ao amin'ny toeram-piasana izy dia tsy maintsy ho ajainy io mpampiasa azy io ary misy tahotra ny mpampiasa io azy tonga ao anatiny. Satria ina ny antony? Raha miadaladala amin'ny olona izay mampiasa azy io izy dia manam-pahefana aminy androaka na ampitsatra azy tanteraka amin'ny asany izany olona izany. Fiavana malalo tsarovy fa fahasoavana ny antsoan'Andriamanitra anao hiditra amin'ilay fanjakany lanitra. Noho izany indrindra manomboka izao apetrao amin'ny toerany fanajana azy mendrika indrindra Andriamanitra. Raha olona aza itsika matahotra azy, raha olona aza itsika manaja azy, mihoatra lavitra noho izany
lay tompoandriamanitsika andeha ho atsaitsika andeha akatoavitsika andeha ho tonga amin'ny fatahorana azy indrindra isika amen halleloia hitan'izao fiangonan'izao andriamanitra arina ny mpanompon'andriamanitra nanoratra ny tenin'andriamanitra paoly manokana ohatra nanoratra ny amin'ny tesalonianina voalohany toko 5 andininy fa 8 dia mampirisika atsika hisaotrany amin'ny zavatra rehetra ny fisaorana masy dia mariky ny fanajany zany marina ve zany sa tsy marina ho ianao ny olona tsy mahay misaotra olona tsy mahay manaja izany eo amin'ny tesalonianina voalohany toko 5:8 dia le tenin'andriamanitra misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo misaora amin'ny zavatra rehetra ozy izy koa maika fa andriamanitra zay nanome anao hainy fofinainy sainana mahavelona mandraka ankehitriny na ahoana moa tsy haitsika ny manaja azy amin'ny alalan'ny fisaorana maiza manaja azy tsara mihitsy ianao manomboka izao amen amen tonga amin'ny maraina dia maiza misaotra an'andriamanitra tonga ny hariva maiza misaotra an'andriamanitra halleloia halleloia ny tsy faiza mivady mifanaja ao anatin'ny tokantrano ny enery havana malala dia mahatonga fisarana mahatonga faharavana ihany koa zany marina zany fiverany an'ilay vadiny ny heveriny fa zanany lamatoa ka rehefa nirahan'le vadiny ka tonga avany le zavatra nasain'le vadiny nasainy nalain'le vadiny naniraka le ramatoa zany dia tonga avany le zavatra nalainy ty le zavatra dia davinao nga izy misaotra akory tsisy fisaorana mihitsy a tsy manao fisaorana izy amin'izany hitanao fa raha ohatra ka mipetraka ny fisaorana misaorany amin'ny zavatra rehetra tena miletika eo ampon'le vadinao mihitsy tena tia ty vadiko ty mahay manaja tsara mihitsy ary na ianao ihany koa aza na dia ray aman-dreny azy ianao ka maniraka ny zanakao mahaiza misaotra azy fa tsy hoe satria zanaka izy dia tsy natao hisaorana rehefa avy ny ranao izy misy rehefa avy maniraka ny zanany tonga avany le zanany efa seposepotra tsisy fisaorana akory tsisy azafady akory azafady ny mba lay vikely aloha le zavatra atsy hitanao fa mampifamatotra tsara ao amin'ny sehitry ny fiarahamonina ny fisaorana eo sy ny fahaiza manaja eo anatry an'andriamanitra dia mino fa hisaotra amin'ny zavatra rehetra ianao manomboka izao ao amin'ny Kristy Jesosy ozy mahatsaratsika izany ho tenin'andriamanitra anomboka hisaotra ianao manomboka izao ianao fisaora ianao manomboka izao halleloia mahavariana tokoa ny nefa rehefa ny zaza no manadino misaotra dia aingana sikinga ny olon-dehibe no milaza hoe ina fiteny raha mahazo bisiki kely le zaza ina fiteny nahazo vola tany amin'le dadatoa dia ina fiteny fa ianao inona ny azonao tamin'andriamanitra nahoana ianao tsy mahay misaotra an'andriamanitra andao tsika tena apetraka tsika miterana ma izy azy andriamanitra hisaotra an'andriamanitra isika halleloia hisaotra an'andriamanitra isika amen amen ary na dia misy ady sarotra aza misy aretina aza misaora alohan'andriamanitra fa ao ambadika ny fisaoranao dia manao fagagana andriamanitra ao ambadika ny fisaoranao dia manao fagagana andriamanitra halleloia tena kaikinao ambadika ny fisaoranao manao fagagana andriamanitra hoe tena misy lanjany lehibe ny fahaizantsika misaotra amen amen ny toerana rehetra zay nitondran'andriamanitra anao a na ny dingana rehetra nitondran'andriamanitra anao mahaiza misaotra an'andriamanitra sa tsy marina zany ve mila mahay misaotra an'andriamanitra ianao hoe andeha hisaotra an'andriamanitra noho izao fitantanany fitondrano ny fiainako izao ninona mety fijerin'ny olona anao ninona mety firesaka ny olona anao dia mahaiza misaotra an'andriamanitra koa ny manenjika atsika raha sain'andriamanitra misaotra tsika maika fa zavatra rehetra dia andao hisaotra an'andriamanitra foana
aza mitsahatra misaotra an'Andriamanitra zany mihitsy ny ianao fa aoka hisaotra an'Andriamanitra trany an-trany. Halleloja. Fantatsika dia zao hoe Andriamanitra dia miandry atsika mandrakariva ny amin'ny fahaizantsika misaotra izy. Halleloja. Zao antony fahavelomanao zao misaora an'Andriamanitra. Misaora an'Andriamanitra ho iaho. Paoly manokana ohatra rehefa ndresaka tamin'ny olona tany Filipy dia ndresaka izy. Resaka tamin'ireo olona ao boky Filipianina izy dia miresaka mihitsy hoe toko voalohany 1:20 Kristy ny aho izy ny antony havelomako. Ny anao koa iza ny antony havelomanao. Iza ny antony havelomanao. Iza ny antony havelomanao. Raha Kristy tokoa ny antony havelomanao, tokony ahiteny hisaotra azy ianao. Miankina aminy zany no avinao rehetra. Miankina aminy zany ny fitombony ny fiainanao any arina. Miankina aminy ihany koa zany fidiranao ny fanjakany lanitra. Noho izany indrindra zany andao tena hisaotra an'Andriamanitra isika manoloana an'izao fitondrany atsika amin'izao fiangonana izao, manoloana ny fitantanany atsika ny lalana izay fantondrany atsika hatramin'izay. Mila mahay misaotra isika. Engeneka ho fiangonana mahay misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izao fiangonana izao. Amen. Ny amin'ny ataonao rehetra dia ataovy am-ponao mihitsy manomboka izao ho lehilahy mahay misaotra an'Andriamanitra, vehivavy mahay misaotra an'Andriamanitra, manomboka izao dia olona mahay misaotra ny manodidina. Halleloja. Misy olona tokoa ingeriavana tena tsy mahay manaja an'Andriamanitra, tsy mahay misaotra an'Andriamanitra mihitsy. Ary tsy matahotra an'Andriamanitra izay ngamba ny azo lazana azy. Raha ndeha hiresaka kely fotsiny ohatra momba ny fanatitra na ny fanomezana. Tsika zao ohatra anatanteraka fanatim-pisaorana tsika zany. Ny fisaorantsika an'Andriamanitra. Dia very tsara nge le mamenao fotsiny ohatra rivotra iainanao. Nga moa ny vidiana vola aman-kareny zany fa tsarovo izay nataon'Andriamanitra taminao. Amen. Tsy voaviditsika zany raha ny viditsika na ny sandaitsika vola, ny masandratra omeny atsika isanandro sanandro, ny tombona ny pahavelomana, ny fahasalamana isanandro sanandro etoany aminao. Misaora an'Andriamanitra. Amen. Mahaiza manaja an'Andriamanitra ny amin'izany. Halleloja. Mino fa ty farantaona ty ny fanatim-pisaorana izay ataonao amin'ity farantaona ity ho fanatim-pisaorana miavaka mihitsiny. Tsy ohatran'izay tany lasa rehetrarehetra izay. Amen. Amen. Ary zao fahavelomanao zao izay izy miantoka azy dia tena ho aseonao an'Andriamanitra mihitsy hoe raha ny vokatry ny famonjen'Andriamanitra atsika ngery avana malalaka raha tsy namonjy atsika Andriamanitra ohatr'izay fapotika sefarava ianao. Be dia be tamintsika teo ambaravarany fahafatesana no vonjen'Andriamanitra. Marina ve zasa tsy marina? Dia ny vavaka nataony ny mpanompon'Andriamanitra dia tonga taminao ny fanasitranana. Halleloja. Fandrenesanao ilay tenin'Andriamanitra fotsiny dia tondra fanovana ngeza be teo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Zao nisy olona resaka tamiko omaly fa Andriamanitra tokoa tena miasa mahagaga. Zao zavatra ny teneniny na eny tenin'Andriamanitra ao zay tamin'ny alalan'ny télé dia tena zaho zay efa tena ilikiliky ny olona misy fanafalilikiliana izy zany no nivokatra ny zavatra mitrango eo fiainako izy izy. Fa rehefa nandre an'ilay ten'Andriamanitra dia tonga ao izy. Tena nova azy tanteraka Andriamanitra. Lehilahy voafatotro ny fananako rehetrarehetra ozy izy tapitra namidiko daholo no nivokatra ny fisotroana sy ny fijangajangana. Tena potika ary ny olona rehetra efa makala ary za rehefa mamy tsy mahay mamy ohatry ny olona rehetra fa mitabataba sy manakorotany olona leo fiarahamonina zany fa dia isaoran'Andriamanitra teny mitondra famonjena ho azy ny renesiny tao anatiny sy no hitany tao anatiny televisiona dia tondra fanafana ho azy dia afaka izy tsy misotrotsony zao izy izy tsy misotrotsony ary ny olona le mpandrabiraby asy mpanany any aho tsy miteny anaty sono hoe mamilava
mangina ny vavany zao kehitriny tsy mampisaotra an'Andriamanitra ve zany ho ianao fa maro amintsika ratsy lavitra noho izany ny tantara-piainany fa namonjy anao Andriamanitra tsy mendrika ny tokony isaorantsika ve izy andao ahay andatsy an'Andriamanitra amin'izay tsika amin'ny alalan'ny fisaorantsika an'Andriamanitra amen ary tsaroa fa ny ao ambadiky ny fahaizana misaotra ho iaho teraka vokatra io fa soavana be dehibe mihitsy ny ao ambadika io ary tonga mankasitraka anao Andriamanitra amin'ny ataonao mankasitraka anao tanteraka Andriamanitra rehefa mahay misaotra azy ianao engany ka ho zany zao fiangonana zao halleloja tsy hoe satria tonga ny fotoana naterantsika fanaty mpisaorana dia manentana anao mba haisaotra an'Andriamanitra tsia fa amin'ny andavanandro-piainanao mihitsy ataovy ao anatinao mihitsy ny fiainana isan'andro san'andro haisaotrany amin'ny zavatra rehetra halleloja very ny akoho anao misaora an'Andriamanitra za momonina aza manozona akory aza manao teny hafahafa amin'izay nakan'ny akoho akoryamisaora an'Andriamanitra efa zahay zany sitrapon'ny tompo izy halleloja satria engany ka ikokokoko mandrak'izay zay nakan'izany mahay za misaotra an'Andriamanitra fa ambadiky ny fisaoranao an'Andriamanitra manao zavatra Andriamanitra nisy ranabavy zay zao dia very ny sakany dia tena za moa nanatraza za manao zany ianao ranabavy fa inona ary zany inona ary zany zavatra zany very le saka dia tezitra mafy mihitsy izy ka le saka ihany koa nefa tsy inona voavy niteraka le saka zany dia tsy maintsy mbola mampinono tokoa le saka very le saka ry pastery ay veo dia ahoana ho zany dia aloha izy angataka ohatran'iny saka iny foana mandrak'izay ngamby zany olo zany andray kosa ho afa aza manao an'izany misaora an'Andriamanitra ho zany zay zany no izy dia misaora ny tompo mila mahay misaotra tsika nisy vehivavy anankiray koa ranabavy anankiray solokin'ny olona tamin'ny tany izy dia tezitra izy dia lasa tsy mahay misaotra fa miteniteny foana engany ka tsy ho amin'ny vavanao tsony zany ao ka hisaotra an'Andriamanitra isika tena nikaikinao ka hisaotra an'Andriamanitra tsika halleloja ataovy an'le fitiavana araka an'Andriamanitra misy olona koa indray efa ela ny vadiny lasan'ny olona tany dia ny tena mampalahelo azy dia le vola lasan'le olona any tsy le vadiny loatra le vola lasan'le olona any fa atao fitiavana araka an'Andriamanitra hoe mampalahelo any vadiko fa very izy raha mitoy amin'izany tantara ratsy zany no fiainany sa tsy mariny zany ve zay ke le fitiavana araka an'Andriamanitra fa tsy le vola lasa le karama tokony hoakany am-posinao tokony hividiananao an'le zavatra rehetrarehetra zay no mampalahelo anao eo dia lasany ihany zany zao karamany dia zao izy efa tsy mampiditra firy-tsony aza malahelo amin'izany ianao fa mahay za misaotra an'Andriamanitra ndray andro any tonga saina io rehefa mahay misaotra ianao tonga saina io tonga eo aminao daholo ny zavatra rehetra mba ho voninahitry ny tompo amen amen fa raha mbola momonina isika tsy mahay mankasitraka tsy mahay misaotra an'Andriamanitra dia tsisy ninina ataon'Andriamanitra mihitsy eo fa mbola le toe-po sy toe-tsaina zao tontolo zao ihany ny atsika zany fa rehefa manomboka mahay misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra mitranga sy ny zavatra miseho itsika mahay mametraka an'Andriamanitra hoe Andriamanitra nefa napetrakatsika hitantana hitondra ny fiainantsika dia apetrakatsika izy ho amin'ny fisaorana ho amin'ny fanajana azy mandrakariva izany ho apetrakatsika eo amin'le toerana tokony isy azy foana Andriamanitra dia hitanao Andriamanitra amin'izay fotoan'izay halleloja halleloja sa tsy zany fe ho atsika zanaka ohatra zao raha andray aman-drenao ianao aza be momonina hoe ny mama koa za foana ny raha mama ary misy fotoana koa mama manadiny kely zay ndana aloha fidio ty lasany ianao tonga saina izy tokony nampitondraina zao iny tonga ianao ty le izy ry mama iraha indray ianao tena adiny fa ilaina maika koa ty fa ndana aloha tsy nareo koa tataterina kely tsy kelikely hoe le zavatra aza momonina mahay za misaotra fa
fahatsika misaotra teraka fahasoavana faombiazana fandresena fagagany zany aleloia ary misy otrana valivolombelona ny amin'izany atao anatin'ny baiboly na misaotra manao fagagana Andriamanitra ambadika engeneka zao fiangonana mahay misaotra amin'izay mahay misaotra amin'izay aleloia satsy zany ve amen amen mahay misaotra ny amin'io vadiny men'Andriamanitra anao io ary io koa tsy nitereny ianao niaraka tamin'io ianao nefa nanaiky niaraka tamin'ny tany raha ny vehivavy zay ary raha lehilahy ianao dia ianao nefa nisafidy an'io teo ohatra mety amiko iny tady fomba rehetra afahana miresaka azy natao ny fomba rehetra efa tafiditra rehefa tafiditra ao za mieritreritra ny ala ao tsony rehefa miala ao anao dia fijangajangana zay dikan'izay indrindra mahaiza misaotra an'Andriamanitra ninona teny anao tsy napoziko marina dia misaora an'Andriamanitra mety mitsanga daholo zany rehetrarehetra zany fa misaora an'Andriamanitra sa tsy marina zany veo ianao rehefa mahay misaotra ianao mahay manova olona Andriamanitra mahay manova ny fiainan'io vehivavy io na io lehilahy io Andriamanitra mba hifameno sy hifanaraka tsara aminao fa mahay zaloha misaotra manomboka izao amen aleloia sa tsy zany ve amen amen fanaraka taminao izy ohatra mifarany volana ako dia vitanako an'izao anao mifarany volana tonga mifarany volana rehefa natao ny compte rehetrarehetra tsy nahazo an'ilay izy ianao ary na ianao aresy lahatra fa tsy nahazo an'ilay izy dia ianao ndray mbola andeha mihitsiny azy ianao dia tena mba mantainga mihitsiny dia efa manazavanao izy zao avy ary ny zavatra nitranga sa sisa dia tsy ampy le vola tsy afaka mividy an'ilay izy dia misaora an'Andriamanitra amen fa tsy io nao vadinao io ihany io ka lazao lehilahy mpamitaka rehefa tsy viditra milaza fa eo dia ny olona fotsiny ampresana fotsiny eo misaora an'Andriamanitra amen anomboka hisaotra any zao fiangonana zao manomboka izao dia hisaotra ianao manomboka izao aleloia aleloia amen amen andao ho haitsika amin'izay no manaja an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisaorana tonga ny maraina misaotra sa tsy hisaotra amen tonga ny vidin-jiro avany misaotra sa tsy hisaotra misaotra sa tsy hisaotra mandalo ny tompo-trano amin'izay manofa trano mahay misaotra sa tsy mahay misaotra tondra matontony koa ohatra tsy mbola tsy tony fandraisam-boly zao dia mandalo sady ikena fa farany taona ny any fa raha izany naty zany aza tsy tokony andalo kory mahafantatra ny tokony ataonay zay iza tokoa tsy malala fa mahafantatra ny tokony ataonao ianao fa mahaiza misaotra an'Andriamanitra nandalo ny tompo-trano mahafinaritra mba mijerijery ny tanàna izy zany ka hanamboatra amin'ny manodidina angamba raiso tahaka zany fa aza dia hoe lifoatrano foana ny andalovany tanàna ny inge io ka tsy afaka andalo ve izy sa tsy marina zany ho ianao fa ny fahaizantsika misaotra dia no fagagana amintsika Andriamanitra satria ny ohatra nataon'i Jesosy nanao fanoharana amin'izany fahaizana misaotra zany fa na dia Andriamanitra ary izy Andriamanitra tonga nofony izy tety ambonin'ny tany dia nanao fisaorana izy ary tao ambadiky ny fisaorana nataony fagagana tsy misy oatra zany nataon'Andriamanitra aleloia mateotoko 720 amin'ny andininy 520 nandeha hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy andiny 520 dia zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary noho ny hariva ny andro dia nanantona azy mpianatra ka nanao hoe tany foany ty ary efa hariva ny andro izao raha vao ny vahoaka mba hakanesany eny amin'ny vohitra hividianina ho azy fa ho Jesosy taminy tsy tokony handeha izy omenareo haniny izy fa ho mpianany taminy tsy misy aty aminay afa-tsy mofo-dimy sy azan-drano ary hoy izy ento ety amiko zany dia nasaina napetraka teny ambonin'ny ahitra ny vahoaka ary ny raisy ny mofo-dimy sy ny azan-drano roa
dia ny andrandra ny lanitra izy ka nisaotra ary no ny fanovakiny ny mofo dia natolo ny mpianatra ary ny mpianatra kosa nalolotra ho an'ny vahoaka ary nihinana avokoa izy rehetra ka dia voky ary nangonina ny sombotsombony sisa tsy lany ka dia nafeno ary ny 12 ary izay nihinana dia tokony ho 5,000 lahy afatsy ny zaza amam-behivavy. Halleluja, halleluja. Inona nataon'i Jesosy izy ianao? Inona nataony? Inona nataon'i Jesosy? Momonina ve izy? Nangataka tamin'Andriamanitra ve izy mba hisy mofo mena ho an'ny olona? Inona nataony? Nisaotra tamin'ny alala izay teo am-pelantanana. Zandroany mampianatra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaoran'Andriamanitra amin'izay am-pelantananao a. Amen. Zay am-pelantananao mahaiza misaotra zay am-pelantananao. Amen. Halleluja. Fa ho avy ny fotoana ampitomba ny am-pelantananao io Andriamanitra. Ampitomba ny am-pelantananao Andriamanitra. Io aloha ny tsena misy. Aza mieritreritra mitsy andeha hivadika arianana ngamba ho ajanko ty dia hiasa arianana, ho ajanko ty dia hanao an'izao indray a. Aza mieritreritra an'izany. Fa zay am-pelantananao ihany. Rehefa mahay misaotra ianao dia izay ny hitahian'Andriamanitra anao. Tsy ireo koa ilay vehivavy anankiray. Haitsika izany tantara izany. Nana zana Corolla. Tonga amin'ny tompotrosa hitaky an'izany. Dia niteny taminy rehefa tsy voalohanao na mefem-potoana amin'ny tompotrosa. Fa ny vadinao dia naka vola taty amiko, ny rahanareo menakavininana tao. Maty tokoa ny vadinao fa namela trosa, fa ny trosako tsy maintsy aloha. Ola tompotrosa. Ka rehefa tsy voalohanao ao anatin'izao andro na ao anatin'izao volana dia ho avy hakan'izy rola ho ataoko andevo ho mpiasako izy. Mandra-palohanao ny trosako. Fa zao ny taon'ny mpolo le vehivavy. Ndeha ho any amin'ny mpahita, ho any amin'ny mpaminany. Fa tonga tany amin'ny mpaminany izy. Dia nitaraina taminy. Inona ataony Elisa? Inona ny anananao an-tranonao izy? Menaka irany tavoary. Zay ihany nampiasain'i Elisa. Alleluja. Ndana minambilany dia mirindrina ao an-tranonareo. Izy rola mametraka ny vilany, ianao mandraraka menaka. Inona ny tahinana azy? Zay nananany. Tsy ny voatery ny ova asa izy. Za milaza aminao, tsy voatery ova karite anao vao tsara teo-panahy. Misy olona diso hevitra mihitsy indray mieritreritra hoe mila miova vady mihitsy angamba vao tena zay vao tena ao tsara ny teo-panahy, fa ty vadiko ty mana fotoana lava. Tsy ny vadinao mihitsy mila soloina, fa zay am-pelantananao mila mahay misaotra n'Andriamanitra ianao. Dia anovan'io Andriamanitra. Dia anovan'io Andriamanitra. Dia anovan'io Andriamanitra. Mila mahay mankasitraka e. Amen. Dia verinao ange zatra nataony e. Nataon'i Jesosy. Mofo anankidimy azandrano firy nisanao ni? Firy. Roa pina 5 firy nisany. Dia mba manovy ianao kajikajy tsotsotra. Hoe ahoana ny fomba ahafahana manome mofo olona lehilahy 5,000 a. Nefa ny mofo anaky 5 ny trony anankifiry. Pain sardine ve zany ny teto sa io? Gamba, tsy fantako. Fa Andriamanitra ry havana dia mahay mampitombo. Halleluja. Ao ambadiky ny fisaoranao an'Andriamanitra, hitombo leo am-pelantananao. Ao ambadiky ny fisaoranao an'Andriamanitra, amin'ity farany tao ty anao vagagana Andriamanitra. Amin'ity farany tao ty hoa anao vagagana Andriamanitra. Halleluja. Sady zany ve? Raha mino anao dia zao ny zavatra hitsanga. Amin'ity farany taony ty tsy maintsy isy fahasoavana, isy fahatsarana, isy fagagana, isy fiadanana hidina ao ambadiky ny fisaoranao an'Andriamanitra. Amen. Raha mahay misaotra an'Andriamanitra ianao a, dia azo antoka. Azo antoka, tena azo antoka. Fa na dia izay tsy nieritreretinao azy dia ho ataon'Andriamanitra. Araka ilay teniny hoe izay mbola tsy niditra atao am-pony olona, mbola tsy hita amin'ny maso, efa nomanin'Andriamanitra ho an'ilay mahay misaotra azy. Ho an'ilay mahay misaotra azy zany. Amen. Mofo 5
hazan-drano anankiroa to ty o jesosy zapetrano vahoaka mpianatra efa nitaraina losaina dia mividy sakafo eny amin'ny manodidina farivany andro tsy aloha ravana amin'izay jesosy etsy mamelomena nareo hanina izy dia mbola very mpianatra ray mofo dimy ny hazan-drano roa avita inony izany ry havanao avita zavatra ianao amin'ity farany taona ity ilazaony akaikinao avita zavatra ianao amin'ity farany taona ity zavatra ianao amin'ity farany taona ity e amena miankina amin'ny fahaizanao misaotra an'Andriamanitra ny ahafahan'Andriamanitra manao zavatra amin'ity farany taona ny andrandra ny lanitra izy dia nisaotra an'Andriamanitra tsy nisy zavatra nataony Jesosy teo afa-tsy ny fisaorana rehefa vita ny fisaorana zaraina mofo tapahany anankiroa aleloia ty rahalahy zarao vao ny zaraina mofo dia seho ny voninahitr'Andriamanitra seho ny fahagagana seho ny falempiazan'Andriamanitra ny fisaorana mahatonga fahavokarana zany fisaorana zany dia miteraka zava-tsoa eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray aleloia fisaoran'Andriamanitra hoe ty ny vadiny menao Jesosy misaotra anao tsy hitadiny eny olona zay tsara any ako fa ty menao analo dia hisaorako ny anaranao amen sa tsy marina zany ve nomen'Andriamanitra mety ho fitsapahan-toetra anao koa ngeny zanakao hoe aza mieritreritra hoe hitady zanak'olona tsara ny ambadika any fa io ny zanaka nalaoko ny kibonao dia misaoran'Andriamanitra sa tsy marina zany ve ay sarangako tsy mba ohatra ny zanam-bahoaka mihitsy nareo zanako rery io afa tsy zanako ny vahoaka mbola veriko foana zany zanako rery io fa tsy zanako ny vahoaka tsy mba ohatra n'izay zanam-bahoaka fa misaoran'Andriamanitra fa io mety mahasola ny lohalikeo lava io zanako nge tena entinao am-bavaka mafy eo rehefa mahay misaotra an'Andriamanitra ianao ain'Andriamanitra manaovana io takininona moa ny fitenenana efa niteneninao azy takininona ny fabedesana efa nataonao taminy tsy nampiova azy nga nampiotsina azy zany ohatrany hoe no zany sokatra ny latsaham-baratra ozy izy eno zany ry ranona tondraka volongisa fotsiny tsisy fiovana ninninona fa za milaza aminao misaoran'Andriamanitra manomboka izao fa hitanao ny anovan'Andriamanitra n'io zanakao io fa iovio rehefa mahay misaotra ianao hitadiny eny olona zay tsara iza fa io nefa nomenao Andriamanitra misaotra anao hainao amin'ny manovan'io aleloia fa dia misaotra anao fa tsy avy antso amin'ny marina tokoa ianao fa mipanotam-ba hibebaka ho avy ny fotoana tsy maintsy hibebaka io ho avy ny fotoana iondray ny tonga voalohany ato am-piangonana ho avy ny fotoana iondray ny anontany anao fariny entony fe andeha hivavaka sa tsy andeha hivavaka e aleloia aza mandany raha maso amin'io tsony fa misaoran'Andriamanitra ritra io raha masonao fa milaza zay aza hivadinao foana ny tomanino lava eo fa misaoran'Andriamanitra fa mahay manovan'io izy dia iovy eo aleloia firy mianaka moa nareo azafady firy mianaka nareo samy milazany azy sasany valiny sasany siviny sasany folo roambe folony sasany saoran'Andriamanitra sasany moa zany mba vitsivitsy anankitelo ny ohatrany tokana ihany ny zanany tsy manisa afa-tsy ny anankitokana iny izy rehefa isan'andro mbola tsy loto fanangela sasatra misaorangaty e saoran'Andriamanitra saoran'Andriamanitra amen na firy nareo vitan'i Jesosy ny fiainanareo vitany mamelona anareo vitany mamelona anareo tsy mbola nisy an'izany mihitsy hoe 10 ny olona anjay ho asaina tsisy Jesosy mahavita an'izany lehilahy fotsiny io miampy ny zaza mba eritreretikely fotsiny e zany hoe raha ohatra ka nitondra 2 isaky ny olona zany reo lehilahy reo zaza 2 isaky ny olona dia firy zany 10 sy dia raha niaraka tamin'ny vadiny avy izy 10 dia firy zany efa 2 alina ao amin'ny sehatra ny fampona nefa naiza fiangonana andananao ny vehivavy foana mibetsaka noho ny lehilahy andao isaina ny lehilahy tonga eto hoe tsy hanganangenareo rahalahy
sangana ke lehilahy zay tongeto hoe zay fangana reo sarim-bavy reo lehilahy reo ihany ny lehilahy vitsikely reo petra misaotra ralahy dia hainao amin'izany fa vehivavy maro anisa foana rehefa misy zavatra mitranga halleloia mafanafana raha zay manko ny vehivavy halleloia izany tsy ahitan'i jesosy fa mila makany koa zay a tsara ny tompo halleloia dia isorana n'Andriamanitra indrindra fa voky ninana avokoa izy rehetra teny am-pelatana ny mpianatra voatapahana dia me mitombo nagagana nkesa ny eo anatin'ny poketranao ao arakaraky ny voany vo me miditra indray voaka misy miditra voaka kely miditra betsaka voaka kely miditra betsaka voaka kely miditra mahaiza misaotra amen halleloia aza manisa momonina amin'ny zanako nareo tenena taona tsisy zao tsisy zao tsisy zao tsisy zao tsisy zao ila oloka mihitsy miposiko aza miteny an'izany tsy loka io soran'Andriamanitra mbola misy avoaka foana ianao mbola misy avoaka foana ianao mandraky teny androany halleloia mahaiza misaotra n'Andriamanitra fa ny fisaorana maneho fahagagana amen isaotra sa tsy isaotra isaotra amin'izay sa tsy isaotra aza tezitra amin'ny vadinao dia aza tezitra amin'ny zanakao nareo mery mihinan-kanina be saranao ary izy mihinana sa indrasana fary amin'le stady le hoe inona zao ny tsarotsaroany vavanao ve zaho aza mba antanina an'izany mihitsy any anatiny efa marary ny olona sasany hoe inona zao ny tsarotsaroany vavanao fa manino izy raha amin'le salamatsara iny antaninao inona avy ny tsarotsaroany vavanao anaovany azy kely dia ho hitanao ohatrany hoe mandatsa ange zany efa hita fa efa tsy avotsony le olona vao antaninao hoe inona zao ny tsarotsaroany vavanao rehefa tsy amin'ny medy mijanona androany alovanao Andriamanitra halleloia mahaiza misaotra n'Andriamanitra fa ny fisaorana miteraka fahasoavana fahagagana fitahiana fandresena fahombiaza ampandresy anao Andriamanitra amen amaranako ten'Andriamanitra nyjaona toko faraiky amby folo andiny faraiky amby efapolo resaka fisaorantsika moa zany jaona toko faraiky amby folo andiny faraiky amby efapolo ka hatramin'ny faefatra amby efapolo tsy manina vaika atsika dia nesorona ny vato ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe ray misaotra anao aho fa efa niaino ahy ianao raha izao dia fantatro fa miaino ahy mandrika hariva ianao fa no ny vahoaka mitsangana manodidina no nilazako izany mba inony fa ianao no naniraka ary rehefa nanao izany teny izany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe Lazarosy mivoa dia nivoaka ny matiny izy fehipatiny tanany sy ny tongony sady voafemo sara koa ny tavany o Jesosy tamin'ny olona fa ao izy ka velao andeha halleloia zay nataony Jesosy tsy hoe nanao vavaka afakory Jesosy hoe Andriamanitra mba avay ao Lazarosy azafady indrindra ireo aloha ny anjelinao mba hidina dia mba ray mba manina moa zany raha mba ilanao ny anjely mba amohany Lazarosy tsy ary Jesosy tsy ilanidra tao pasana taty velany halleloia ina nataony ny andrandrany iny za efa nyteninao mianara aloha ny akory efa tsy mahay misaotra niny akoho na dia nabena kely azony ao anatin'ny vavany eo dia manino izy miandrandraninona teo koa ny Jesosy nanandratra mofo ny andrandrany lanitra sasany rehefa be dehibe mivary eo ambony vilia vao tena mahay misaotra an'Andriamanitra izy iza moa ianao tendrombohatra avo indrindra tonga tany lemaka ianao androany inambary izay ry havano ary sasany ary miady varitra mihitsy rehefa mba tsaratsara aloka aloha zany mivavaka androany zay vo teny hisaotra an'Andriamanitra izy io ry havanao amin'ny zavatra rehetra mila mahay misaotra an'Andriamanitra tsika sa tsy marina zany hoe ianao eto maty Lazarosy anabavy Maria sy Marta
raha noho ny amin'ny marita aloha zany dia tsy nitsangana mihitsy aloha lazarosy fa noho ny amin'ny mari mihitsy ny antony tena ny asan jesosy nafany nanangana any lazarosy. Halleloja. Ingenekana toem-panataka any amin'ny mari ianao olo toem-pana mangetahetany tenin'Andriamanitra mandrakarivo zany ary mangetahetany firaisana amin'Andriamanitra hatrany hatrany. Halleloja. Jesosy zavatra nitranga tonga teo amin'ny fasana Jesosy rehefa nesorona ny vady teo Jesosy niandrandra ny lanitra izy dia nisaotra an'Andriamanitra dia nanambara fa Andriamanitra dia mihaino azy mandrakariva. Ianao io koa mihaino anao mandrakariva Andriamanitra, mihaino anao mandrakariva ny Tompo. Reny fitarainana nataonao hatramin'izay reny tsisy very reny, ho avy ny valina, mila mahay misaotra amin'izay. Amen, amen, halleloja. Ho avy ny valina, ho avy amin'izay ny valiny fangatanao rehetra. Misy fotoana koa hoe zavatra rehetra Andriamanitra mandamina zavatra rehetra tia amin'izao ty voamena azy. Halleloja. Amin'ny farany taona 2020 ty zavatra ty omeko azy ty zavatra ty. Mandalo crise kely amin'io fa eo izy tena isy zavatra ataoko anazy, ty ataoko anazy ty. Ty farany taona ty inao zavatra Andriamanitra. Halleloja. Hitanao nge fanao zavatra Andriamanitra. Anatanteraka izy aminao izy. Isy fatsarana soa amin'ny voninahitra ny fiainanao ny vava mpitazana rehetra tamin'ny fotoana io nijery an Jesosy saotra an'Andriamanitra. Sasany nge tamin'io natokavany olona teo nge dia hijery fotsiny hoe mitsangana sa tsy mitsangana izay ny sasany. Be no hafa baraka eto androany, hitako zany. Sasany eto hitana eo zany, hitana eo zany Lazarosy mivoaka zany, hitana eo zany. Taolana angamba nivoaka eo. Be dia be zavatra mety andreo samy manodidina. Tahaka izany angetsika rehefa mivavaka tsika miantso an'Andriamanitra, be maheno ny vaditsika tsy naindray rehefa mbola tsy pino manadroatro manany ihany. Tahaka izany ho avy ny fotoana mangina amin'izay mivavana. Halleloja. Tsy hainao anga le iran'ridra solonay be. Angina ny vavany, angina ny vavany, angina ninona. Ary zay lalany enjehana ihany ny arahany. Eto zany izy ny tonga amin'ny farany. Tenenao akaikinao eto izy ny tonga amin'ny farany hoe. Le zanako manenjika lavanao eto ny farany. Le vadinao tsikafona lavanao tonga eto iny. Faly be mihitsy ianao amin'izay fotoana. Fa zao anao fa manomboka tokony faly amin'izay ianao. Fifameko anao zay ten'Andriamanitra zay. Efa fantatrao zany fa ho avy eto izy. Miara-mipetraka eo akaikinao eo. Tandremo indray sao dia anao indray nitsita. Misy olona mankoatra zany efa tonga indray vadin'izy indray nitsita. Mahafinaritra ny olona sasany. Mahafinaritra hoy fa androany mino fa mahafinaritra be ianareo hijoro tsara hatramin'ny farany. Amen. Tsara ny Tompo e. Isan'andro san'andro. Nitsangana ve Lazarosy sa tsy nitsangana? Inona nataon'i Jesosy nisaotra izy sa tsy nisaotra? Hitsangana koa ny fiainanao amin'ity farany taona ity. Anangana ny fiainanao Andriamanitra. Androany tompoko amin'ny anaran'i Jesosy ianao mba teny hisaotra n'Andriamanitra. Be dia be ny zavatra ho ajoronao amin'ity farany taona ity. Andriamanitra dia ampijoro, anangana zavatra tsy takatry ny sainao ary tsy azonao eritreretina rehefa mahay misaotra ianao. Hisaotra amin'izay tsika sa tsy hisaotra? Akasitraka an'Andriamanitra amin'izay tsika sa tsy akasitraka? Andaontsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra. Ataovy sahady ny fisaoran'Andriamanitra hoe raisiko sahady ny fahasoavana sy ny fitahian'Andriamanitra hivavaka isika. Andriamanitra ray ny an-tsandrina misaotra anao zahay. Ny amin'ny teny izay nomena n'izao vahoakanao zao na ny eto na ny tokantrano any misaotra anao zahay fa tsara indrindra anao. Mino Jesosy ary za matoky fa ny fahaizanay misaotra tokoa dia ampitombonao. Aneovanao fahagagana, fahatsarana eo amin'ny fiainanay izany. Dia misaotra betsaka Jesosy fa tsy misy ny toanao mahagaga ny herinao sy ny fahatsaranao. Dia androany Jesosy dia manonona fa zao fiangonana zao dia ho tahinao mihitsy izy. Ny amin'ny fahaizany manaja anao sy ny fahaizany misaotra anao. Tompo malalo satria iray ianao dia omena haja mandrakariva. Ianao Jesosy tena nanome an'izany endrika sy modely tsara indrindra fahaizana manaja an'Andriamanitra dia ny fiandrandrana ny lanitra izany. Fisaorana anao nataonao taminay noho izany indrindra Andriamanitra. Fisaorana lehibe no ataonay aminao. Ny amin'izany fampianarana mahagaga tsy azo eritreretina nataonao taminay izany. Tompo mampianatra anay ianao mba hatoky amin'ny fisaorana izay ary ahisaotra mandrakariva fo ambadiky ny fisaoranay tokoa. Ao anatin'ny fisaorana tokoa rehefa mahay misaotra izay dia manao zavatra ianao.
manao zavatra ianao, maneho zavatra ianao, maneho fahatsarany ianao, maneho fagagany ianao, maneho famindram-po ianao. Tompo malalo ny fahaizanay misaotra ihany koa zany dia anaovanao zany ho amin'ny fiainana tsirairay avy. Androany tao izao fiangonana izao Tompo haisaotra. Esoreo amin'ny mihitsy fiainana tia monomonina, tia monomonina, tia mitsikera rehetrarehetra, esoreo amin'ny zany. Ary androany izy dia farananay mihitsy ilay fiainana ratsy avy any amin'izao tontolo izao tsy mahay misaotra, tsy mahay manaja ho ny teninao, tsy mahay manaja akory, tsy mahay misaotra. Roanay zany androany, foananay amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy le fanaratsy n'izao tontolo izao, le tarazo ratsy avy any amin'izao tontolo izao, ka lasa mamarotra na mangeja ny fon'ny olona, ka mitona ny olona ao amin'ny tsy fahaiza misaotra akory. Dia fananay zany fiangonana natao amin'ny fisaorana izao fiangonana izao fandevoly, mamatotra amin'ny fony, fanafiavina vonana rehetra, mampiavinavina amin'ny fony fiangonana, tsy hay akasitraka an'Andriamanitra, tsy hay saotra an'Andriamanitra, dia miala amin'ny anaran'i Jesosy zany, faranana amin'ny anaran'i Jesosy zany. Miala ao anatiny fanafiavina vonana, fanafiavina vonana, fanafiriarehana rehetra, miala ao aminy, tsy mahay misaotra, miala ao aminy zany. Roana miala ao amin'ny tenany, roana miala ao aminy zany, roana miala ao amin'ny tenany zany, miala androany, faranana amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ao amin'ny tenany zany androany, miala ao amin'ny tenany ao zany, miala ao amin'ny tenany ao zany, miala ao amin'ny tenany ao zany aretiny zany androany, miala ao amin'ny tenany ao ihany koa zany karazana olana rehetrarehetra zany androany. Androany dia roako amin'ny anaran'i Jesosy ny karazana olana rehetra, ny karazana aretina rehetra ihany koa androany, dia miala ao amin'ny tenany zany, miala ao amin'ny tenany zany androany. Sitraniny izy androany, mandray fanasitranany izy anio. Miala ny aretina rehetra, miala ny aretina rehetra androany, 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 miala ao amin'ny tenany ao zany. Ongotana amin'ny anaran'i Jesosy, miala ao ny aretina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny olana sy ny ady rehetra, miala ao amin'ny anaran'i Jesosy. Faranako mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy, foanao amin'ny tenany ny aretina, foananao amin'ny tenany ny aretina, miala ao amin'ny tenany ny olana androany. Naizanaiza misy ny aretina dia sitrany izy, ary naizanaiza misy ny olana dia mivany olana androany. Faranana amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ho fiangonana feno fankasitrananao zao fiangonana zao Andriamanitra. Ny amin'ny fanasitrananao sady misaoran'Andriamanitra ianao fa fanasitranany Tompo. Ny fanehovanao fisaorana fa sitrany ianao dia tonga aminao tokoa ny fanasitranana. Fahaizanao misaotra fa mandray vahaolana ianao, misy fandresena le ady zay atrehanao sady mampandraisanao Andriamanitra, dia misaoran'Andriamanitra, misaoran'Andriamanitra, misaora azy amin'izao fotoana izao, manehova fisaorana n'Andriamanitra, tonoa ny amin'ny vavanao fisaorana n'Andriamanitra androany. Aoka hisaotra ny Tompo isika, misaotra Andriamanitra, tena tianay ianao, lehibe ny fitiavanao anay. Misaotra Jesosy, misaotra anao zay, misaotra anao tanteraka izay, fa tena tianay ianao. Namindra fo tamin'ny fiangonana ianao, ny amin'ny famindram-po rehetra nataonao, ary ianao dia tsy mitsahatra fa vaovao isan'andro ny famindram-ponao aminay. Dia misaotra Tompo, misaotra ny amin'izany, misaotra Jesosy, mankasitraka anao indrindra izay. Misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy naovana ny vavaka izay rehetra iranao hoe amen. Halleloja. Isaorantsika ny Tompo izay. Minao farapitso maraina zao a, dia anao zavatra sady Andriamanitra. Halleloja. Amen. Ary androany hariva dia efa isy zava-dehibe ataon'Andriamanitra ihany koa, fa ianao ataovy eo am-ponao mihitsy ny fahaizana misaotra an'Andriamanitra manomboka izao. Amen. Amen. Misy antsika rengeny tranontsika tsy nandray tsy voahidy akory. Maro za sa tsy maro? Tonga maraina, Andriamanitra hay tsy nidy ty trano ty. Misaoran'Andriamanitra ao ihany. Halleloja. Hiteko tsika voninahitry ny Tompo. Apitako ampanopon'Andriamanitra fandarana manaraka. Rano rakoraka zany teka zany a. Halleluja. Misaotra an'Andriamanitra tokoa isika tamin'izay efatra netiny ho antsika izay a, tamin'ny alalan'ny mpanompo moa no nitondrana ny afatra teto. Amen. Zao nambarako anareo
izay mpanompon'Andriamanitra tsy hoe mpikabary na mpandateny fa solombavan'Andriamanitra solotenan'Andriamanitra ilaza ny afatra avany an-danitra ho anareo dikan'ireny afatra ireny dia hoe reny ny zavatra ho ataoko aminareo raha mino anareo amen raha tena hisaotra sy akasitraka an'Andriamanitra tokoa ianao anao ny fisaorana sy fakasitrany ho tena lehibe fisaorana amin'ny zavatra rehetra ahita voninahitr'Andriamanitra anao halleloia ndao tsika rehetra anao ira etsika midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra eo mpitsanganana miaraka amin'reto mpitarika reto tena nompo itsika tena nompo amen na andre mandeha nisy fankalazana tsy tsaroko izay na eto 5 taona ny fiangonana anankiray afrikanina dia tena variana reo olona fa dia samy manana fomba fandiny tokoa ny olona dia mba nianatra ny fomba fandinyreo afrikanina pino zay nandiha araka fomba an'zareo afrikanina mba nanao fa eniko ny fehiko iny narary herinandro narary fa tiako hoe tena mba nandiry zareo tamin'ny fony rehetra tena mba nandihy tena mba naneo hafaliana fety raha teo moa ny andro tamin'izay naneo ny hafaliana ka hoy aho hoe tsika ihany koa tongeto andeo hifaly sidera fa tsara ny tompontsika tsy andalo fotsiny taona 24 ny tsiraray avy amintsika na dia nareo vaovao azy tena andray alefazy aiza mpitarika alleluia andao tsika hideran'ilay mpanjaka satria izy ny mahavita ny fiainanao sy ny fanirianao rehetra tsy ny olona mahavita ny fanirianao fa Jesosy mahavita ny fanirianao sa tsy zany andao tsika hideranazy avy hatrany me voninahitra anazy Ela
tsika mbola idena aleluia dia samy maka toerany tompoko dia andaotsika rehetra ndray amin'izao fotoana zao a anokana fotoana anaovana vavaka voalohany aloha zay ho tanterantsika ny alahady faharoapolo ny volana desambra taona 24 io alahady io zany no ho avy eto isika ano fisaorana fara zay tena lehibe indrindra eo ny atrehan'Andriamanitra marina fa afaka manao fisaorana ianao any atokantranonao any fa amin'io alahady io kosa tena ho avy eto isika araka ny fotoana mety aminao hoe na amin'ny eninora na amin'ny valora na amin'ny folora na amin'ny roambe folora na amin'ny roora ho avy eto isika anao fisaorana aza manao programa hafa mihitsy anao a ao anatin'izay aza manao programa hafa ianao fa tongava eto anao fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra amen na dia fanampin'izay a tsy hoe ho avy eto tanapolotsika fa ho avy eto hiaraka amin'ny fanatim-pisaorana amen na ahoana ho Davida inona no avaliko an' Jehova no soa rehetra nataony tamiko tsapany Davida tao amin'ny fiainana fa marobe ary amin'ny karazan'ireo zavatsoa nataon'Andriamanitra ho azy dia tsy mandry ny sainy inona no avaliko an'Andriamanitra amin'izany dia hoy izy hoe hitondra fanatim-pisaorana ao an-tranon'i Jehova aho zay zany no ho ataontsika amin'io alahady faharoapolo ny volana desambra taona 24 eny na dia ianao zay azo lasaina hoe mandraka ankehitriny tsy mbola nisy nangirana ny fiainanao tsy mbola sy nangirana azo lasaina hoe tena sepitra ianao hatramin'izao ry havana malala tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra foana ianao na dia zany arany zavanisy ary mila toka eto mihitsy ianao miaraka amin'ny be sy maro maneho fisaorana an'Andriamanitra ary ambon'izay zao nao dia efa omaninao hoe anomana fanatim-pisaorana marina fa tsy mbola niratra amin'ny masoandronao tsy mbola isy nangirana ny fiainanao mbola ady sy tolona ny fiainanao ny mombanao rehetra fa dia anao defi mihitsy anao hoe anao fanatim-pisauranao amin'io andro io amenna amenna zao no nampianaran'ny baiboly misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra na soa io na ratsy io fa izany no sitrapon'Andriamanitra ho anareo ao amin'ny Kristy Jesosy amen mino aho fa raha ho avy eto anao hisaotra an'Andriamanitra tondra fanatim-pisaorana mbola misy 10 andro ika vao hifarana taony aorina ny 20 desambra io mbola misy 10 andro Andriamanitra ke tsara fatany zay tokony ataony fatany zay tokony ataony raha zao ary anao fa metaneta ny fonao anao fisaorana anomana fanatim-pisaorana nefa anao mbola anatiny ady dia hoe Andriamanitra hoe vao vita io fotoan-dehibe io 20 volana io anehoako fahasoavana mihoatra no zay no etrarety ny olona io tena ho ataon'Andriamanitra zany tena ho ataony zany ka dia zay zany no filazana anankiray velo koa tena lehibe hitomako anareo mba hiomana dia hoentsika mambavaka io fotoana io alleluia alleluia ny fotoana lehibe ihany koa aorinan'izany a dia asabotsy fa 24 ny volana desambra zay ndray fotoana lehibe eo moa krismasy tsy ho resako intsony a soma krismasy soma 25 desambra andro krismasy fotoa dehibe ntsika eto amin'ny 4 amin'ny 20 amin'ny 10 ary amin'ny 2 fa ny asabotsy fa 24 ny volana desambra dia mbola fotoana dehibe io fa saingy spesial natao ho an'ny tanora zany hoe ny tanora rehetra ato amin'ity fiangonana ity ireo tanora namantsika any amin'ny sampana reny a ho asaintsika mba amonjy an'io fotoan-dehibe amin'ny 24 volana desambra io ny tena ho atao zany amin'io a
dia tena hoe fitoamana ny olona mba tena hitsoka an'Andriamanitra, tena iolika sy ankoka eo natrehan'Andriamanitra ranoray. Fitoamana ny olona mba tena hideran'Andriamanitra mba fantatry ny olona hoe tahatahaky ny ahoana ny vokatra miseho amin'ny fiainantsika rehefa tena mifantoka amin'ny fitsofana sy fiakofana ary fiderana an'Andriamanitra ny tanora. Dia eny tsefatsefany eny misy ny fampianarana ho an'ny tanora, misy ny témoignage ho an'ny zay manalika eo misy ny torolalana amin'ny karazana. Izay noko fa hitondra fahasoavana lehibe ho an'ny tanora le izy. Dia ezaka zany tsika hanasa tanora maro amin'io mba ho avy eto. Sabotsy tolakandro izy io, sabotsy 29 volana Desambra. Dia hoentsika mambavaka ihany koa zany zay fotoan-dehibe faharoa zay. Ary fotoan-dehibe fahatelo tena lehibe ihany koa izy ity. Dia araka ny fanaontsika isaky ny fiandohan'ny taona dia manao fotoan-dehibe itsika amin'io ndray hijo reto izay mivady hitondra tsodrano ho an'ny fiangonana rehetra izay ho avy amin'ny fotoana io. Amen. Tantarako aminareo izay ataoko hoe tsy mbola mahazo ny mahazava-dehibe ny tsodrano fa hitsodrano io izay atao mpanompon'Andriamanitra, ataona ray aman-dreny be mpitarika, tena misy lanjany be eo natrehan'Andriamanitra. Amen. Amen. Ao anaty baiboly asa moa norombana mihitsy izay azahoana tsodrano, ny tomanina mihitsy izay azahoana tsodrano. Zany ny hita ao anatin'ny baiboly. Ary malaka ankehitriny dia mbola manana lanjany tahaka izany ny tsodrano. Ka ny Alahady fatelony volana janoary taona 2024 io fotoana natokany mivady hitsofana rano ny fiangonana ray manontolo io. Dia misy mitra amin'ny enina, misy mitra amin'ny valo, misy mitra amin'ny folo, misy mitra amin'ny 20, misy mitra amin'ny 2 io fotoana io. Dia fanjarantsika zany ny mandamina ny fotoana. Dia zay ihany koa no antony matoka amin'ny teny hoe aza vela isy amingana ny fatokavanao amin'io andro io. Aza vela isy sopatra hoe ho any ambanivohitra izahay, ho any ananiny izahay, ataovy lehibe lavitra, atao vitan'Andriamanitra hoe mahavetsa-danja aminao lavitra no zany programme izany io fotoan-dehibe Alahady fatelony volana Desambra janoary io. Dia tonga avy ianareo fa zava-dehibe izy io. Inoko fa hiantoka ny fiainanareo amin'ny taona 2024 io tsodrano izay ho ataony mivady io. Amen. Asio teka fara zay mafy tompoko. Alleluia. Zay zany io fotoana io ka andeontsika rehetra hiaraka hivavaka ho an'ireo nambarako ireo hoe voalohany ilay 20 volana Desambra anaovantsika fisaorana eto. Faharoa dia ilay fotoanan'ny tanora asabotsy 29 volana Desambra eto. Ary ny fahatelo ilay fatelony volana janoary taona 2024 tanterana eto. Reo anankitelo ireo zany amin'ny fotsika manontolo teny hivavaka tsika, teny hivavaka, tsy mpilivava, tsy tsenjery, tsy fahazarana, fa tena loharantsika no anaty fotsika ao, tena hivavaka, tena analika an'Andriamanitra tokoa tsika zao, tena analika an'Andriamanitra, tena hivavaka amin'ny finoana. Inoko fa anao zavatra lehibe Andriamanitra. Raha mety aminareo dia andeontsika hitsangana tompoko. Dia hivavaka araka izany fanentanako izany azy. Dia hivavaka. Ry Andriamanitra io, amin'izao fotoana izao zahay fiangonana, toka manarika ty fotoan-dehibe ity, dia miaraka manompo anao sy mame voninahitra anao ho an'ilay fotoana izay tanterahanay amin'ny Alahady 20 volana Desambra ho avy zao, izay atokanay anaovana fisaorana sy fankasitrahana anao miaraka amin'ny fanaty-pisaorana. Ary ny fotoan-dehibe izay ho tanterahanay amin'ny 29 volana Desambra nataonay ho an'ny tanora, ary indrindrindrindra ilay tsodrano lehibe hoentinay mpanomponao amin'ny Alahady 3 volana
janoary taona 2020 zany rehetrarehetra zany no iaranay mitondra eo anatrehanao ary tsy andao anay tokoa ianao Andriamanitra fa arak'izany dia maly vavaka anay ianao aneo fahasoavana lehibe eo amin'ny fiainanay ianao amin'ny taona ity sy amin'ny taona ho avy ry Tompoandriamanitra io miaino anay any an-danitra ianao ka dia misaotra sy makasitraka anao zahay ary manome voninahitra anao Andriamanitra. Halleluia, halleluia, amen. Dia misaotra ny tompo isika matoky sy mihitsika fa hisavatra lehibe mihoatra anao izay noeritreretintsika ataon'Andriamanitra amin'ireo andro anankitelo nambarareo. Amen na amen. Dia izay zany tompoko no filazana izay ihany koa ny vavaka natao fa dia andeo hitsodrano anareo ny tenako mijory eto anatrehanao Andriamanitra tsy to la izy hatrizay ka mandrakizay eto anatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy no hitsofako rano an'izao fiangonana izao sy ireo izay nanaraka an'izao fotoam-pivavahana izao tamin'ny alalan'ny Facebook amin'ny anaran'i Jesosy tsofoko rano ahita soa lehibe avy amin'Andriamanitra avy any an-danitra ny ity fiangonana ity amin'izao taona diavina izao. Reo sakatsakana rehetra tonoko amin'ny anaran'i Jesosy horava ary ny tanana mahery ane ho amin'ny rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia miraso miraha fahasoavanao antsika rehetra tompoko dia miravintsika.